raha ny sehatry ny fambolena kosa anao sy teny dia nahazo famatsim-bola avy amin'ny mpiara-miombonantoka iadivana amin'ny ady amin'ny valala ny ministerany fambolena araka izany dia naneho ny fahavononana ireto mpiara-miombonantoka ireto entina hiadivana ny ady atao amin'ny valala eto Madagasikara. Nahazo famatsim-bola amin'ny tetina 12 tapitriza dollara amerikana ny ministeran'ny fambolena izay misana ihany koa ny ady amin'ny valala. Raha ny vina dia mahery 20 tapitriza dollara amerikana ny vola ilaina maika amin'izao andiany voalohan'izao. Nampiseho ny fahavononany anampy amin'izany ady amin'ny valala izany ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara fa mitaky kosa ny fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy eo amin'ny lafiny ara-bola. Ireo ambassadeur tsy hanonona anarana fa ireo ambassadeur dia ny ray feo ny teny hoe izahay dia vonina anampy fa mba inona ny vola avy aminareo fanjakana malagasy. Manam-bola ianareo nanaovana zavatra maro asehoy fa tena mila an'izany vola zany nareo, mila an'izany fanampiana zany nareo fa izay tsy afaka anampy anareo raha tsy manampy ny tena anareo aloha ianareo. Hoentiko any amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta izany afatra zany, hoentiko any amin'ny filan-kevitry ministra mba ahafantarany vahoaka malagasy fa misy tokoa ny vola ny olona vonina anome vola anome fanampiana nefa tonga amin'ny fitenenany hoe apeo aloha ny tena anareo dia anampy anareo Andriamanitra, apeo aloha apiotsika aloha ny tenatsika dia anampy atsika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Aminay izany na tsy izany nefa ny fampanantenana efa azo tao dia mety eo amin'ny 10 na 12 tapitrisa dollara no azo antenaina ary efa nisy fitsinjarana na fampanantenana nataondry zareo tompona andraikitra tokony avy amin'ireo maso isan-karazan'ireo izay niangaviny mba tsy ho tenenina amin'ny atsipriany satria mbola tsy vola nomena izany fa fampanantenana fa miandry an'izay ezaka avy amin'ny gouvernemanta malagasy zay izy mba farafaratsy ny atsasany ozy na raha de kely mba ny ampahateliny atolotrareo asehonareo mba ahafantaranay fa tena mila zany vonjy zany tokoa nareo fa fantatray ny amafy ny fanafiam-balala raha mahita zany rehefa midina any amin'ny faritra zay ho izy kanefa kosa aoka mba isy ny fiaraha-miasa fa tsy angataka fotsiny nareo fa tsy hanampy ny tenanareo. Isan'ny notapana nandritra ny fivoriana izay notanterahana omaly teny amin'ny foiben'ny firenena mikambana eny Andraharo teo ministeran'ny fambolena ny raharaham-bahiny ary ny mpiara-miombonantoka izany fanapahan-kevitra izany. Raha nitatitra farany mikasika ny valala dia andiam-balala 3 na 4 isan'andro amin'izao fotoana izao no miala amin'ny toerana iray hamonjy toeran-kafa.